ka za ngamba mba hiteny raha misy ny filohampanjakana demokraty raha tsy faharoa dia voalohany fa za mihitsy fa voalohany. Efa miakatra amin'ny maripana amin'ny toetra ara-politika eto Madagasikara ankehitriny amin'izao akatoko ny fifidianana ben'ny tanàna izao. Efa hitantsika fa mibetsaka ny sakatsakana sy ny tsy fanajana ny fahalalahana amin'ny teny na ny demokrasia eto Madagasikara ankehitriny ary efa mitombo isanandro ny porofo manamarina an'izany. Hitantsika tamin'ny vaovao tena nafana tamin'ny herinandro iny izao fa efa mitombo ny isan'ireo olona tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny no ampidirina ponja avy hatrany noho ny antony tsy dia mazava ary ihany koa tsy mitombona. Ohatra vitsy amin'izany izao, voasazy 5 taona tranomaizina miampy lamandoroa tapitrisa ariary sazy mianto ny Patrick Raharmanana rehefa nivoaka ny didim-pitsarana tao aorian'ny raharaha mahakasika azy. Ny fanaparitahana tamin'ny tambazotra-tserasera ny fitsidiam-paritra nataon'ny filoha Andry Rajoelina nandritry ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana solombavambahoaka no niampanganan'i Patrick Raharmanana. I Patrick Raharmanana moa mikasa hirotsaka ho ben'ny tanàna ao Mahajanga voalohany. I Michaelis Kami dia mahazo ihany koa dia torak'izany satria nahazo sazy miantona 5 taona tranomaizina rehefa nanoratra tao amin'ny tambazotra-tserasera sosialy Facebook hoe mifoaza ry Toamasina. Atteinte à la sûreté de l'État moa no antony niampangana azy. Manarak'izay nomelon'ny PAC Antananarivo ihany koa ny ben'ny tanàna Nantsiranana Tsavo Jozara Jean-Luc Désiré, voasazy gadra 5 taona tranomaizina tonga dia sazy miatra avy hatrany miampy lamanda 20 tapitrisa ariary ary tsy afaka misehatra amin'ny asam-panjakana mandritra ny 3 taona. Ny kasa hirotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna ihany koa moa izy ity. Ny antony nisamborana azy kosa raha araka ny vaovao dia mbola tsy fantatra mazava tsara hatreto. Mbola maro tsy voatanisy ireo olona nampidirina ponja raha tsy laza vatsiry Roly Mercia, Maherlandy Manandafy sy ny sisa sy ny sisa efa tany aloha tany. Ny zavatra hita aloha hatreto dia olona tsy misy miray loha amin'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ireo olona nampidirina ponja ireo. Misy ifandraisany amin'izay ve ny antony? Asa tsy fantatra mazava fa kosa dia mampametra-panontaniana ihany satria efa maro be ihany koa ny skandalina voakasika ireo olona miaraka amin'ny fitondrana kanefa tsy misy tohiny, tsy misy voasazy. Tsetsatsiaritra kely fotsiny iny. Ankoatra ny fampidirana ponja ireo olona maromaro izay tsy mitovy fomba fijery amin'ny fitondrana ankehitriny ihany koa dia hita ihany koa ny karazana fanakatsakanana hafa an'ireo olona maromaro amin'ny fandraisana andraikitra eto amin'ny firenentsika. Ohatra amin'izany ny fampiasana herisetra sy ny raha-matahora na ihany koa ho an'ireo izay latsaka ben'ny tanàna dia ny resaka antotany taratasy. Tsy misy izay tsy mitaraina ireo hirotsaka kandida fidiana ho ben'ny tanàna noho ny fanasarotana an'izany filatsahako fidiana izany ka lasa mampihevitra an'ireo te ho lasa ben'ny tanàna indrindra fa ireo amin'ny toerana ambanivohitra. Anisany miteraka resabe ary mafana dia mafana amin'izao fotoana izao ihany koa izao ny fanakatsakanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izay ahitana ity atsanga tsy amanorana rehetra ity mba tsy hilatsahany ho ben'ny tanàna n'Antananarivo. Manoloana an'izay raharaha mahakasika ny fanakatsakanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana izany indrindra dia nanazava tamin'ny fomba mazava dia mazava ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera tao amin'ny fandaharana mivantana miara-manonja androany 20 volana septambra. Tamin'ity fandaharana ity no nanazavan'ny heviny mahakasika ny tanjon'ny fitondrana mahatonga azy ireo manao izao fihetsika rehetra izao anakanana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana tsy hilatsaka ho ben'ny tanàna n'Antananarivo. Raha araka ny heviny manokana dia ampalemin'ny fanoherana mihitsy no kendren'ny fitondrana amin'izao fotoana izao satria anisany hery lehibe ahafahana manohitra ny fitondrana ny fahazonany toerana mahaben'ny tanàna fa indrindra dia hompitehina mihitsy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana amin'ny lafiny rehetra. Zay ny tanjon'ireo ary tsy vitan'izay fa hoe tsy mandatsaka amin'ny président Marc Ravalomanana ben'ny tanàna. Tsy anao tsony zay fomba ahafahany président Marc Ravalomanana milatsaka ho fidiana na inona fifidianana mandeha eto. Ary farany dia ity hanao zay ampalemy ny fanoherana amin'ny ankapobeny antony ity fifidianana ben'ny tanàna ity no tanjaka ngeza be hoe tsika manohitra n'ilay fitondrana.
fa manomboka eo izany no anao azay ampalemy antsika tia fanoerana ka tsy isy fanoerana afaka ijoro itsony hanohitra ny fanjakana Andry Rajoelina sy ny firongony amin'izay fotoana zay ary tsy vitan'izany fa na politika na fandrarahana dia tsy isy président Marc Ravalomanana afaka anao ninina zany tsony a manomboka eto anaovany fitondram-panjakana io anazy zay zany ny tena ao ambadiky ty resaka ty hoe tena le dia fanapitehana amin'ny lafiny rehetra any président Marc Ravalomanana daholo io atao io zany izy tsy asa saina aminao zany ka satria fifidianana tsy le fifidianana mihitsy ny problème ka fifidianana eo ihany fa tena famotehana amin'ny lafiny rehetra mihitsy zany tsy misy Marc Ravalomanana mipotra zany tsony mihitsy na resaka fandrarana na resaka politika tsy misy fanoerana mahazo hery sy mahazo tanjaka zany tsony dia zay zany ny tanjo zareo mifandraika amin'izay resaka tsy fahalalana amin'ny teny izany indrindra dia mahita ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera fa anao izay fomba rehetra hitazomana ny toerany filoha Andry Rajoelina hijanona eo amin'ny fitondrana foana amin'ny alalan'ny fanovana ny lalam-panorenana ary ny tena zava-doza dia hiditra amin'ny didijadona na diktatura faran'izay zokiny amin'izay sika eto Madagasikara aorianan'izany raha mbola matory foana isika vahoaka malagasy hoy ity solombavambahoaka ity ary eto tadidio ho antsika rehetra manerana Madagasikara ny zavatra ho ataon'ireo dia tsotra hanao mikimaky ahafahany manova ny andininy amin'ny lalam-panorenana na izy ianao fifidianana na lalam-panorenana na izy ianao fanovana lalam-panorenana avy amin'ny alalany fitsapakeboaka daholo na izy anova ray manontolo na izy anova amin'ny ampahany an'ilay lalam-panorenana dikan'izay lay fanovana le lalam-panorenana zany dia mametraka fa azo irotsaka indray izy ary mbola hanoy an'izay fitantanany any Madagasikara zay le zavatra mipetraka ao anatin'le izy anjaranay no miteny amintsika anjaranay no manaitra sy mampafantatra antsika hoe reto avy ny danger konokonony le fitondrana hirotsaka ty amintsika noho isika matory raha matoritsika zany dia tonga zay rehetrarehetra zay ary zay zavatra zay dia apetraka tsara zany ao anatin'izy hoe itinga tsy resaka hoe filambaniny fa ty tena hoe fitsinjovana ny rapitso anahoana no avina Antananarivo rapitso anahoana no aviny Madagasikara rapitso sy rafakapitso any zany le zavatra apetrakintsika amin'izao fotoana zao hoe mila mitsangantsika mila mijorotsika fa raha iverenantsika kely ilay débat présidentiel tao amin'ny fahitalavitra TVM tamin'ny taona 2024 iny izay ny fanandrinan'ny filoha Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana dia rehefa nanontaniana izy roa lahy hoe demokraty ve izy ireo dia raha ny filoha Andry Rajoelina manokana no enoina dia nanambara mazava izy fa demokraty tanteraka ny tenany manaiky ny feon'ny vahoaka ary ihany koa manaiky ny safidim-bahoaka izy raha araky ny voalazany zany zavatra nolazainy zany moa dia anisany nambabo ny 7 isanjaton'ireo olona nifidy tamin'izany fotoana izany araka ity video arahintsika ity za angamba no ataontsika hoe filoham-panjakana voalohany namelaka lalàna ny mpifanohatra amiko amin'ny fahafahana maneho hevitra ny antony dia tsotra tamin'ny taona 2009 ka hatramin'ny taona 2014 navelako ny tima naneho hevitra isanandro tao amin'ny magro topokolasy topovavy tafiditra teto ngia Ravalomanana président Ravalomanana zay vao nyteny hoe oka zay ny magro ka za ngamba mba hiteny raha misy ny filoham-panjakana demokraty raha tsy faharoa dia voalohany fa za mihitsy fa voalohany ny atao hoe demokraty moa zany dia manaiky ny feon'ny vahoaka manaiky ny safidym-bahoaka ka ny ana président Ravalomanana dia tsotra aoka izay ny 2002 tsy mila korotana ntsony ny vahoaka malagasy ka rehefa horesy ianao amin'ny fifidianana ho avy zao dia aza korotanina ntsony ny vahoaka malagasy toa mifanipaka amin'izany voalazan'izany anefa ny zava-misy ankehitriny fa tsy tantaratra amin'ny fiainam-pirenena mihitsy ny resaka demokrasia eto Madagasikara ankehitriny amin'izao tsika miteny izao mantsy araka ny efa hitantsika rehetra manerana ny fahitalavitra sy ny tambazotra tserasera sosialy
dia mampiasa ny manam-pahefana sy manao herisetra mihitsy ny mpitondra fanjakana anakanana ny olona tsy teny na ihany koa aneho hevitra eny fa na dia hitako ny zony fotsiny aza. Tafiditra ao anatin'ny herisetra ny tsy fanomezana ny fahalalahana amin'ny teny izay zon'ny olom-pirenena tsirairay ary tsy hisy mihitsy ny fiadanana eto amin'ny firenena raha tsy misy ny rariny sy ny hitsiny, hoy ny mopera Noël Marie Cyprien Médard Razafinandraina izay talen'ny centre Arup etsy Faravohitra. Ka tsy hisy fiadanana raha tsy misy ny ataontsika hoe rariny sy hitsiny, ary tsisy rariny sy hitsiny raha tsy voajan'ny zon'ny olona sy ny fahafahan'ny olona sy ny fahalalahan'ny olona. Dia izay zany no ataoko hoe mba tiana ampitaina amintsika rehetra tompona andraikitra fahefana tompoko a tsy natao anaovana herisetra fa ampiasaina anasoavana ny olona. Zay ny fahefana ho an'ny fiangonana indrindraindrindra ho an'ny mpino kristianina dia ny hoe ny fahefana dia avy amin'Andriamanitra entina manompo azy sy manompo ny hafa fa tsy sanatria tiavana ny tena ka hoe anaovana herisetra azon'ny tena tombontsoa manokana na tombontsoan'ny olom-bitsy manokana. Zavatra roa mety hitranga voalohany dia miforitra ny olona hoe zay moa intimidation, ary zay ny lozikan'ny olona mampiasa an'izay angamba zao hoe atao zay tsy hampatahotra sy hampiforitra ny olona. Dia misy limitiny ihany zay, misy fetrany ihany eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao na ny tantaran'ny firenentsika tsisy hoe tsy manapetra ny fiaretan'ny malagasy fa na hoelana ho aingana rehefa zavatra tsy rariny mitroatra ny ity fomba ankehitriny ity ataoko hoe ny fototry ny mahatonga antsika ho hanao zavatra sahala amin'izao, manao herisetra, manakatsakana ny olona tsy hetsika mifanehoan-kevitra dia eo aloha ny tahotra. Ary rehefa matahotra ny antony tahotra anankiray dia satria indraindray koa tsy manana ny maro, tsy milaza ny mariny, tsy fahampian'ny fahamarinana eo amin'ny zavatra atao sy ny fangaraharaana. Zay ny mahakasika ny video antsika androany. Aza diny misabone sy manao j'aime ny video. Misaotra antsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray.